Fahaleovantsika rehetrarehetra mijery an'ity vidéo ity dia androany zany tena maniry anahy ny tompo a, tena hoe resaka amintsika izay milomano plutôt ao anatin'ny tontolon'ny mozika zany hoe nanaovako azy hoe ny fiainana kristiana sy ny mozika dia ataoko hoe somary fananina ihany raha ohatra hoe ohatr'izao no toerana anaovako an'ity toriteny ity a, satria izaho sandratra ny anarako efa nilomano be tamin'izany mozika zany, mety hoe tsy afaka mipetraka amin'ny toeran'ny olona hoe tena hoe manana expérience indrindra amin'izany mozika zany tenako, fa efa azo lazaina hoe efa nilomano tamin'izany ihany a. Mitantara kely tantarako fotsiny aho hoe izaho nisandratra tamin'ny izaho 7 taona tany a, dia efa nanomboka niakatra an-tsehatra, nanao fiderana sy ohatr'izany a, nitendry a, ary tena hoe nahafantaran'olona anahy indrindrindra tany amin'ny Madagasikara dia tena hoe nitendry an'ireto amponga ireto a, percussionniste moa filaza azy, dia tena efa nanomboka 7 taona zany nanao an'izay a, izao efa 20 taona, efa mihoatra ny 10 taona zany nolomanosako tamin'izany mozika zany a, tamin'ny tontolo fiderana nefa koa tamin'ny tontolo hafa. Dia zavatra tiako holazaina aminareo amin'izao fotoana izao hoe tena nahafinaritra ary tena mahafaly a ny nilomano tamin'izany tontolo mozika zany ary tena nahitana zavatra be dia be a, ary ro olona izay nefa niara nilomano tamin'izany dia tena raha hoe mieritreritra zavatra efa nataonay dia tena efa be dia be tsy takatry ny saina, ary na nisan'ny olona izay mety hoe niara niasa tamiko, na niara nitendry, na ny groupe izay mety hoe nitendreko a, tena tsy hoe be dia be fa misimisy ihany, dia tena hoe marqué amin'ny fiainako zany a, ary indrindrindra tena hoe amin'ny maha percussionniste anahy nandritra ny zaho tany Madagasikara, tena hoe nanana ny fianarako a, dia nanana an'izay aho à côté, dia zany rehetrarehetra zany a tena hoe tantaran'ny fiainako, ary misy zavatra tian'Andriamanitra hozaraina amintsika amin'izao fotoana izao a, ary izaho izay tena hoe lomano tamin'ny tontolo mozika no nilazany azy a, ary efa ela ilay izy niteneny tamiko, fa androany a tena hoe nanosika anay izy hoe mila zaraina ny tena hoe hafatra raha amin'Andriamanitra, zaraina ny tena hoe inona marina zany hoe kristiana zany a, ary tena hoe ilay izy tsy resaka théorie fa tena hoe zavatra voasoratra, dia raisitsika fotsiny miteny iray izay tena teny efa nolazaiko foana, ary tsy voandroany a nanao an'ity fitsaboana vavolombelona ity a, dia teny a ao amin'ny salamo 146:2 vakina amin'ny anaran'i Jesosy aho hoe hideran'i Jehovah raha mbola miaina koa eny, hankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Ty toriteny ity tena hoe ty teny ity tena marqué anahy tamin'ny toriteny an'ity ny pasteranay hoe nareo ozy izy a tena hoe raha mpidera an'Andriamanitra, dia raha mbola miaina ianareo ozy izy a, raha mbola misy fofinaina, raha mbola velona nareo ozy izy a, dia hidera sy hankalaza an'Andriamanitra. Tena hoe carré zany ilay tenin'Andriamanitra ity a, tsisy mivilivily hoe raha ny am-piangonana nareo a dia midera sy mankalaza an'Andriamanitra, raha amin'ny fivorian'ny tanora kristiana nareo a dia midera sy mankalaza an'Andriamanitra, fa raha mbola velona nareo a, raha mbola manam-pofinaina nareo a, dia midera sy mankalaza ny an'Andriamanitra. Tena
tonga saina tamin'izay fotoana izay a satria za tena niderasina karazana an'Andriamanitra nampiasa ny talentako a fa tena mbola nitsabaka tena tsoko aminareo fa tena hoe nandritran'izay parcours rehetrarehetra zay a nanana fotoana tena hoe nidera ho an'Andriamanitra dia nanana fotoana koa hoe tena hoe nitendry niran'izao tontolo izao a lomano tao anatin'ny animation lomano tao anatin'ny na hoe jazz sy ohatr'izany a nisy fotoana koa raha tena hoe nikarama nanao an'izany a tsy asa fivelomako izy akoho mbola kely tamin'izany tsy hoe izany ny antoko anahy fa tena nilomano be a tena mbola nisabaka dia nahazo an'izay teny amin'izay a dia teny efa henoko foana izany teny efa tsy voandroany izany ny hentsika raha hoe mijery an'ity vidéo ity ianao fa efa hentsika foana izany fa nyfanontaniana amin'izay napetrako tamin'ny fiainako hoe iainako ve izany iainanao ve izany raha ohatra hoe kristiana ianao a manana an'Andriamanitra ianao a tena zamarina ve ny fiainanao tena hoe raha mbola velona ve ianao dia hidera an'Andriamanitra raha mbola miaina ve ianao dia hankalaza an'Andriamanitra fa tsy hoe le izy tsy hoe marina mihitsy izany raha ohatra hoe hanao événement antsika dia ter ty teny ity ataontsika thème l'événement e na hoe tsy fantatro dia tsika faly foana haka tenin'Andriamanitra otrony tsara kosa ity a tonga dia mandona matire olona tonga daholo ny olona ok fa ianao raha ve miaina ilay tenin'Andriamanitra izay torianao za manokana tena voaingana kely a ny tena nanapa-kevitra hoe raha nomen'Andriamanitra anahy ny talenta raha nomeny anahy izay teny izay a dia tena hoe ho anazy irery ihany raha mbola manam-pofinaina raha mbola afaka hihira raha mbola afaka hitendry a dia ho an'Andriamanitra irery ihany tena hoe ho an'Andriamanitra ho voninahitra n'Andriamanitra ary tena hoe tsy hoe hisehoana tsy hoe ampisehoana hoe za mahay tsy hoe ampisehoana hoe zao ny ataoko fa hoe Andriamanitra tena hoe mahafinaritra mideranao mahafinaritra mankalaza anao mahafinaritra manome voninahitra ny anaranao dia tena hoe izay a ny tena nanosika hoe tena aok'izay n'izao tontolo izao a na azoana vola io na mety hoe mampitombo ny expérience io ao amin'Andriamanitra tsara lavitra mihoatra lavitra dia tena hoe nanenenako mihitsy fa tena voaingana kely teo vo tamin'ny sabotsy teo tena hoe tsy hoe zavatra publika fa miara-nitendry niaraka tamin'ny namana sy ny sisa dia nisy hira évangélika nitendreny atao fa nisy hira tsotrako izy tsisy hoe mihira fa le samy mpitendry a bœuf moa filazazalazy raha tsy diso a dia tena nenenako hoe za efa nanapa-kevitra hoe mbola velona raha mbola iaina dia hidera samy voninahitra n'Andriamanitra dia izay ny fanapa-kevitra fa inona moa ny tombontsoan'izany ho anao izay mijery an'ity vidéo ity a tsy haiko roviny ianao mijery an'ity vidéo ity fa mety tena milomano ianao amin'ny tontolo mozika mety tena anisan'ny mpitendry mahay mihitsy ary ianao any Madagasikara any ary tena mety mijery an'Andriamanitra ianao mety tena mpihira mahay ianao mety tena rehefa mihira ianao tena hitanao mihitsy mirotsaka amin'ny fanamasina mirotsaka misy olona voakasika tena tsara daholo izany fa nefa mety mbola misabaka koa ianao ohatrana il y a quelques mois dia tiako tenena aminao hoe Jesosy raha tena hoe ao anatinao izy satry ny foana hidera samy voninahitra ny Rainy hidera samy voninahitra n'Andriamanitra tsy hahafaly azy mihitsy hoe hanao hira ho an'izao tontolo izao fa kategorika be ny lazaiko aminao tsisy mondy eo an-tenatenany fa roa ihany ny mondy na mondy n'Andriamanitra ny fahamasinana na mondy tsy Andriamanitra dia mondy ny fahaverezana izay mahafaly ny fahavalontsika dia Satana izany
tiako teneny aminao hoe raha ohatra ianao tsy manao zavatra ho an'Andriamanitra, tsy manao zavatra voninahitr'Andriamanitra, dia malahelo milaza aminao hoe lasa ho an'ny Satana izay fahavalontsika ny zavatra ho ataonao. Ary tena hoe mety ho tesitra ianao raha milaza amin'izany fa tenin'Andriamanitra izany. Dia hitodika manokana amin'izareo tena hoe mpitendry, tena hoe olona tena hoe izay mihitsy ny asany, tena hoe mitendry ny asany. Milaza aminao hoe ialao raha hoe amin'izao tontolo izao ianao tena mety miteny amiko ianao hoe izy nge rahalahy tsy fidiny e, tsy maintsy hamelona vady aman-janaka e, tsy maintsy mitady izay vola hinanana ny sakafo sy ny zavatra rehetra, dia miteny aminao hoe tena marina izany. Atsika olombelona tena marina mihitsy izany hoe mila mahita tsika moyen hivelomana, ary tena hoe raha mozika mihitsy ny asa hivelomanao dia tena hoe izay ny asa hivelomanao, dia izay zany azonao vola, izay ny afaka hinananao nandoavanao ny zavatra rehetrarehetra izay tokony aloha eto amin'ity fiainana mandalo ity. Fa garantiranao teny aminao fa Andriamanitra tsy hanahanao. Raha ohatra tena misafidy ianao hoe za nahaka an'i Jesosy tsy hanao zavatra zao tontolo izao, tena migarantiranao 100% fa omen'Andriamanitra ny fombany ny hamelomana ny vady aman-janaka ao, omen'Andriamanitra ny fombany ny hanaovana an'izay zavatra rehetrarehetra tiana ho tanterahany ao amin'ny sehatra ny tontolon'ny fitoriana sy ny sisa. Fa raha ohatra hoe mbola ataonao calcul amin'ny maha-olombelona dia lasa mijanona foana ianao amin'ilay monde izay araka ny sainao hoe raha mpitendry tsy maintsy mikarama na tsy ho an'Andriamanitra raha zavatra ataoko, raha mpihira tsy maintsy mikarama na tsy ho an'Andriamanitra ary. Raha ataonao amin'ny sainao amin'ny maha-olombelona ilay izy dia lasa izay koa mitarika ny fiainanao, dia hoe tonga avy aminao araka izay inoanao. Dia misy foana moa ilay teny hoe katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anao izany rehetra izany. Dia ndraindrayntsika ohatran'ny izay fotsiny no raisitsika, fa ilay ambony rehetrarehetra ohatran'ny tsy jerentsika. Inona moa ny voalaza ao ambony ao, dia inona no hohaninay, dia inona no sotroinay, inona no tafianay. Ary raha ohatra hoe ny azonao ny zavatra hohaninao, azonao zavatra sotronao, zavatra hitafianao, nanaovanao zavatra eto amin'izao tontolo izao hoe izay no ahafahana azona zavatra rehetrarehetra izany, dia malahelo milaza aminao fa izay tenin'Andriamanitra raha izay koa izany mbola tsy tena iainanao. Be dia be ny teoria ary izaho nisatra zao tena anisan'ny tena mpilaza teoria be dia be taloha hoe zao katso aloha fanjakana sy ny sisa, fa tena voaingana, tena nanapa-kevitra hoe tena ianao rery marina Jesosy ny tena hoe hitaritarana ianao rery ihany Jesosy ny tena hoe hanoro lalana anahy amin'ny zavatra ataoko rehetrarehetra amin'ny fiainako. Tena hoe tsy hisy tsony tena hoe efa zavatra hitako fa tena tsy fanaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tena hoe nialako teo amin'ny na tamin'ny mozika izany na tamin'ny fiainako rehetrarehetra izany tena hoe raha ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy izao no ataoko fa zavatra tsara lavitra noho izao izay maharitra mandraka izay. Dia mety hiteny ianao hoe mbola abakely ialahy ty miteny ty tsy fantatry ialahy izany fiainana izany izay nge tsy hoe te hanao an'izany, tsy hoe tianay izany fa tsy fidiny, tsy fidiny anay. Dia milaza aminao fotsiny hoe za zao tsy asa fivelomako ny mozika fa nanana asa fa ilay asa moa izany mivarotra toaka, mivarotra sigara. Dia tenenin'Andriamanitra hoe ialao ilay asa. Dia teo moa izany dia hoe ahoana izany raha ialana ilay asa, dia efa izay katsaho aloha fanjakany
hidiran'Andriamanitra mbola vela koa karazan'Andriamanitra mbola iaina koa fa tena mino marina ve za dia misy olona maro zany resan'Andriamanitra koa ny teny tamiko hoe tsy mety io asy io ialao io asy io tiako tenenaonao amin'izany amin'izao fotoana izao zay resantsika vao tamin'ny 31 octobre nanao signature démission niala tamin'ny asako vao 4 novembre tsika zao fa faly ihany tena faly ihany milazanao satria fantatro fa Jesosy tsy hanaranazy zany fantatro fa ninona mitranga amin'ny fiainako izy tsy hanaranazy zany tsisy tsy hamelanao irery zany hoe tsisy zavatra hoanina tsisy zavatra fantatro fa matoana sainy miala tamin'ny zavatra zay an'izao tontolo zao dia izy koa ny ameze tia nomena amin'ny fotoanany ary tena hoe fifaliana zany ny havana tsisy fifaliana mihoatra ny lavitra ny hoe manao zay tian'Andriamanitra ataonao tena milaza aminao n'izao fotoana izao hoe raha amin'ny tontolo mozika ianao tena mety mafy aminao ny ala amin'izany zavatra surtout zao zany surtout mpitendry tena tia jazz mpitendry tena tia mivoatra mivelatra misokatra tena milaza aminao hoe tiany Jesosy ao anatinao ve zany le Jesosy ao anatinao ve ny tian'izany sahinao amin'ny maha-olombelonanao za manisantra anah ve ny tian'izany sa Jesosy le atao anato fa milaza aminao hoe matoa ny soratany le teny zay fanaverina impiro teo dia raha sitrapon'i Jesosy raha sitrapon'i Jesosy ao anatinao tsy zao tsy ho velona fa Jesosy Kristy velona atao anaty raha sitrapony dia nidera sy ankalaza amin'ny voninahitra n'Andriamanitra za mitena anao fa tena niova ny fiainako tsy mbadika ambony ambany tena rehefa tena nanapa-kevitra hoe za Jesosy dia anao tanteraka amin'izay tsy zavatra ho ataoko dia ho anao tsy fantatro hoe ahoana ny fomba ahoana ny iainako an'izany fa ny fantatro fotsiny hoe za manana an'Andriamanitra izy mivela ato anatiko dia sur ary tena hoe fantatro fa tsy maintsy hisy olona hanao kritika amin'ity zavatra partageko ity fa nefa zavatra lazaiko aminao fotsiny hoe aza maika aloha hanao kritika tia kritika atsika samy kristianina ity no tena indraindray manakorotana ary tena tsy Jesosy ao faly efa mikorotana tsika kristianina rehetrarehetra fa le fahavalontsika ny faly dia tena anao fotsiny hoe mety tsy maharesy lahatra anao zavatra teneniko ary tsy ny maharesy lahatra anao ny zavatra teneniko ny zava-dehibe fa tena hoe inona ny ten'Andriamanitra Andriamanitra no miteny an'izany ten'Andriamanitra voasoratra io dia ohatra hoe tsy resy lahatra ianao dia tena manasanao tena hoe mitokana ady ray ady roa ady dina mety tontolo andro dia za mitena anao fahamaly anao Andriamanitra hoe zao ilay fahamarinana raha androany zao tena tsy nieritreritra mihitsy hoe hanao vidéo zany fa tena hoe androany zao nanapa-kevitra indray hoe mila tokana iainan'Andriamanitra hifady anina dia tena hoe nasain'ny tompo hoe mila mitory ianao ho an'ireo mpitendry rehetrarehetra namanao ho an'ireo mpitendry rehetrarehetra havanao hoe malahelo izy noho ny filomanosanaireo amin'izao tontolo izao tena hoe miova amin'ny fanavaozana ny sainao izy ny ten'Andriamanitra zay dia tena manasanao napa-kevitra za nisanatra tsy afaka anao minina ny fiainanao tsy fantatro ny situationnao mety tena na efa milomano amin'izao tontolo izao anao mety mbola sahirana ihany fa za miteny anao fa Andriamanitra mahafantatra momba anao rehetrarehetra mahafantatra en détail ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny fiainanao za miteny aminao fa raha tena miankina aminy ianao fifaliana mihoatra ny lavitra no zay hananany olona zay mety be vola indrindra eto an-tany ny fifalianao dia tena aza manana ia mihitsy ary za tsy milaza aminao hoe ino izay teneko na ino izay lazaiko fa tena hoe mianohan'Andriamanitra ten'Andriamanitra nitoriana teto ten'Andriamanitra nilazaina teto iainanao ve le izy dia tsy ho an'ny mpitendry ihany tiako lazaina fa ho antsika rehetrarehetra zay kristianina mety tsy mahay mozika isika mety tsy mpitendry isika fa
mihira zay henontsika tena hoe mitarika tamin'ny ora amin'izao fotoana izao a ditako mihitsy hoe rehefa amin'ny réunion sy any am-piangonana any zay a zay zareo vao tena hoe mihira hin'Andriamanitra fa rehefa tena hitako mihitsy amin'ny fiainana andavanandro tena mbola iran'izao tontolo izao toa hiram-pitiavana sy ny sisa tena hoe Jesosy tsy miteny hoe aza miheno zavatra ratsy a satria ny olona manko miteny foana angamo ratsy zany fa Jesosy miteny hoe aza mandeha akin'izao tontolo izao izy zany a rehefa tsy ho an'Andriamanitra ho araka ny teneko teo a dia ho an'ny fahavalo dia raha lany fotoana ianao mihaino ny zavatra izao tontolo izao a tena misy fotoana olona mety tontolo andro tena irazao tontolo izao fotsiny gasy fotsiny iram-pitiavana fotsiny ao amin'ny iram-pitiavana amin'io sady mety misy ira fisarahana mety misy ira zao dia aveo ianao gaga hoe fa maninona raha fiainako tsisy mandeha amin'izay satria zany ira henonao dia tena hoe raha kristiana zanak'Andriamanitra ianao Jesosy ao anatinao tsy mazaka miheno hira tsy midera anazy zany tsy mazaka izy dia mila manontany fanontaniantsika hoe tena velona tao anatiko marana be Jesosy dia marana koa azy a tena hoe raha nanova amin'ny fiainanao ty tory teny ty raha mikasika anao a afaka zarainao fa raha ohatra kosa tsy nanovanao a ohatra kosa mbola tsy mikasika anao a dia mbola mila mandiniteny ianao hoe aza mijery sombokazo eny amin'ny masoralanao aloha fa hainao aloha jereny za marina ve amin'ny fiainako a tena midera sy mankalaza an'Andriamanitra ve za sa mbola manao zay zavatra araka izay eritreretiko araka ny teorian'olombelona dia tena miteny aminao mihitsy aho hoe mety namako ianao a mety niara nitendry tamiko ary ianao mety niara mitendry amiko ary ianao amin'izao fotoana izao hijery an'ity vidéo ty a tsy nianaraka an'izay zavatra tokony tianao atao a fa hanaraka ny tenin'Andriamanitra tena hoe fantatro fa maro ny olona tena hoe hanapa-kevitra rehefa hijery an'ity vidéo ty a tsy noho izaho a fa tena hoe afatra avy amin'Andriamanitra ilay izy a tena hanova ny fiainanao garantiseko 100% a tena hoe mino an'Andriamanitra ianao matoky an'Andriamanitra ianao amin'ny hivelomanao zavatra ataonao ary te tsy manao zavatra izao tontolo izao ianao milaza aminao a tena fifaliana ary zany fiainanao zany a ety an-tany dia tena maritra mandrakizay a hatrany an-danitra any dia tena hoe amarana koa azy a dia tena hivavaka ho anao a tena hoe akipy fotsiny masonao a hiary hivavaka isika dia tena manolora tena en même temps za mivavaka za miteny aminao fa tena même pas en quelques secondes tena hiova amin'ny fiainanao hiaraka hivavaka isika Jesosy hoe tena misaotra noho ny afatra izay nomenao anay androany a misaotra fa tena fantatro fa maro ny olona fantatro fa maro ny olona tena hoe hiova maro ny mpitendry maro ny mpihira tena nolo tena ho anao tanteraka amin'izay a dia tena hisaoka anao zany Jesosy mitondra mbavaka Jesosy amin'ny olona zay tena tsy mahavita Jesosy zay ao maombela tsy mahavita ny hanapa-kevitra fa amin'ny anaran'i Jesosy a tena hoe fanamasinao ny asanay amin'izany olo zany ka tena hoe hanapa-kevitra izy amin'izao fotoana izao hanapa-kevitra izy androany fa tena nolo tena tanteraka ho anao a ka tsy hanao zavatra izao tontolo izao tsony tsy heniran'izao tontolo izao tsony fa hoe efa hanao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy a dia satana zay mangeja satana zay faly mitana ny olona rehetrarehetra mbola hijanona amin'ny zavatra izao tontolo izao dia roako amin'ny anaran'i Jesosy a dia tena misaotra Jesosy novalim-bavaka misaotra noho ny zavatra rehetra zay efa ataonao tena amin'ny alalan'ity internet ty tena hoe maneran'izao tontolo izao misy olona hiova misy olona handray anao amin'ny anaran'i Jesosy a dia tena hoe misaotra Jesosy io amin'ny anarana ihany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta anaoko izany vavaka zaro masia amina raisana ka fanamasina misaotra Jesosy io amen milaza aminao hoe fifaliana ao an-danitra ao a satria nandray anazy ianao fifaliana an-danitra ao satria nanavao ny fanoloran-tenanao ianao a dia misy raha amarana koa azy ho alefa tena hira zay vao henoko voalohany ty ity hira rizava solaibe izy ty a dia tena nenoko amin'ny bokitra satria tena hoe zay ilay fiainana maha-kristiana tsy mikatsaka amin'ny fanjakana ty an-tantsony a tsy mikatsaka arena tsy hitady lalana tsy hitady volamena tsy hitady ninona eto an-tany a fa hikatsaka fanjakan'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra ray eo voninahitra dia
amin'ny video manahaka indray raha sitrapony tompo a tsy fantatry oviana fa tompo mandatra tompo mandama dia tahin' jesosy daholo dia fiadanana ao antsika rehetrarehetra. Misy mitady ongeze tsy hanolon-dratsy ony adity fa sarobidy miheriny safidy dia samy mandeha dia samy tany mitsakarake sika kosaravako mikasaka ny fanjakane da hoe sika kosawa Zay atongava mialany fitiava atsaka sendavane tena avane isika hoaravako dia ny famarinana ihany da hoe sika kosawa iaina zany tsogana danitra soratra amin'ny farany anao zay ivelarane etsiketsika namasinaranarane Vola deu pana Karen, yeah. Dad, se masu, se fana pera nas mafabu. Nistin tadin marne, ne fe fam tadi varne. Nas outros tuls awazan me na wato quim, na ver niam fanade samande.